Zay raha mikasika an'ireo hazakazaka ny hazakazaka halavitrezaka sy ny sprint izany fa misy ihany koa moa izany mazava azy mikasika ireo fifaninanana ny concours. Ho amin'izay fanana teo amin'ny concours izay ary dia nisongadina zareo avy eo amin'ny COSFA tamin'ity concours ity na teo amin'ny fanipazana lefina izany na teo amin'ny fanipazana Fonjamby. Andeha rahantsika ary ao anatin'ity fanadihadiana ity ny vokatra tamin'ireo concours ireo. Teo amin'ireo vokatra hafa kosa ho an'ity taranja fototra atletisme ity ihany. Teo amin'ny fanipazana kapila lehilahy dia nahazo ny larana voalohany i Johnston Ignace avy eo amin'ny COSFA rehefa nahatsipy 7.30 metatra sy 7.20. Larana faharoa Hussein Nourdine avy any amin'ny ASTT Andiana 3.30 metatra sy 2.20 ary larana fahatelo Souja Jean avy any amin'ny COSFA ihany 2.30 metatra sy 2.20. Raha teo amin'ny vikina intelo metaona kosa na ny triple saut skajy lehilahy nahazo ny larana voalohany Rakotoarso Tsiriniena avy any amin'ny Askut 4.20 metatra sy 7.70. Larana faharoa Faramandimby Dola avy amin'ny Kosrom 52 4.20 metatra sy 9.20 ary larana fahatelo Ramananjatov Mariola avy eo amin'ny Kospena 4.20 metatra sy 10.20. Eo amin'ny skajy zazavavy kosa eo amin'izay vikina intelo metaona izay ihany dia Rarivo Soa Francia avy eo amin'ny Saint-Jo Anloatra Mangoro larana voalohany 12 metatra sy 1.20. Larana faharoa Marizara Elisée avy any amin'ny Astata Diana 10 metatra sy 7.20 ary larana fahatelo Voloanta Rasoa Arnour avy eo amin'ny CAF 10 metatra sy 3.20. Teo amin'ny sota longueur kosa dia larana voalohany Ranaivosoa Fransa ihany avy eo amin'ny Saint-Jo Aloatra Mangoro 10 metatra sy 4.20. Larana faharoa i Lorette avy amin'ny Aspanatao Antulard 10 metatra sy 10 ary Rabeky Kolona ary Rabeky Janna Kolona 4 metatra sy 10.20. Teo amin'ny vikimakatra kosa indray dia Raony zanany Floriansa avy any amin'ny Aspanatao Antulard larana voalohany rehefa natsambikina 2 metatra sy 10. Larana faharoa i Soamisy avy any amin'ny ASTT Andiana 2 metatra sy 10.20 ary larana fahatelo dia i Ramarlay Vololo Nasandratra avy eo amin'ny TAF 2 metatra sy 30. Teo amin'ny toraka lefina skajy zazavavy dia nahazo ny larana voalohany nomenjanahary Adelphine avy amin'ny Knapsa avy eto Antananarivo rehefa natoraka 9.30 metatra sy 10.20. Larana faharoa i Mahazo Manana Claudia avy eo amin'ny Askut Antsinanana 9.30 metatra sy 2.20 ary ny larana fahatelo dia Nicole Mohamed avy any Ajatiny Toliary 7.20 metatra sy 3.20. Teo amin'ny toraka lefina dia mbola niporofony Johnston ihany fa izy aloha mbola mahatoraka lavitra indrindra avy eo amin'ny COSFA izy na tany amin'ny 2.30 metatra sy 7.20 nandrombany medaly volamena. Teo amin'ny larana faharoa i Boto Luciano avy eo amin'ny Askut nahatsipy 7.20 metatra sy 7.20 ary larana fahatelo Herina Tenaina Remy avy eo amin'ny Asfanina 8.20 metatra sy 9.20. Teo amin'ny fanipazana Fonjamby dia mbola i Johnston avy eo amin'ny COSFA ihany no nandrombaka ny larana voalohany rehefa mahatsipy 12 metatra sy 1.20. Larana faharoa i Souja Jean mbola avy eo amin'ny COSFA ihany 10 metatra sy 3.20 ary larana fahatelo dia Rasolo John Ajaniaina mbola avy eo amin'ny COSFA ihany 10 metatra sy 10.20. Raharahany samy miaramila zany teo amin'ity fanipazana Fonjamby ity.